Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta, le zanak'Andriamanitra velona no era-bako anao rehetra, zay manaraka ary koa miaino izao fandarana izao, izay hitoriana ny tenin'Andriamanitra, ny famarinana indrindra ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo izay antoko nomen'Andriamanitra azotsika famonjena sy fiainana mandrakizay. Ary satria moa ny tenin'Andriamanitra no ambara, toriana, azavaina dia tsara tsika manandratra amin'ny fanahintsika amin'Andriamanitra mivavaka mba azahoany manampy antsika satria izy no tompon'ny teny, izy no mandahatra ny zavatra rehetra, ka dia hivavaka atsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra, fa na dia Andriamanitra masina, masa indrindra azy ianao, Andriamanitra tsy to, dia Andriamanitra ny tompon'ny maro. Mijery zao tontolo zao tsy na ratsy, na nameloko, na nanilika, fa nihevitra anay sy namonjy anay ka namempamonjy azo antoka dia Jesosy Kristy zay zanaka malalanao ho famonjeny zao tontolo zao. Dia nilazainao mihitsy fa hoe araka ny teny Saotra Masina fa toy izao no itiavan'Andriamanitra izao tontolo zao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo zao ka nameloko zao tontolo zao fa mba hamonjeny zao tontolo zao. Ka dia misaotra anao azy Andriamanitra amin'ny zavatra izay tanteranao aminay ankehitriny, ampahery anay, ampiora-pona ary atonga anay atoky ny famonjena avy aminao rery any izay latolotrao tamin'ny alalan'i Jesosy antsoratana tamin'ny alalan'ny Baiboly. Eny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta no anaovako zavavako zany, ka manantena fa ny fanahinao masanao misy saina, fahendrena, fahalalana ara-pitenin'ny vavako ary koa hitondra ny hafatra amin'ny olona rehetra. Eny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta no anaovako zavavako zany. Saotra Andriamanitra, amen, alleluia. Efa nandinika tetsika tamin'ny farany teo ny hoe mizavatra tranga aoriana ny arivo-taona, fa vita amin'ny fanazavana an'izay dia maro tokony hodinina hoe ahoana indray ny amin'ny Jerosalema vaovao. Kanefa alohan'ny androsoantsika amin'izany teny hoe ny Jerosalema vaovao izay sy ny tany vaovao, dia tiako ihany mba manazava ny aminy hoe rehefa misy olona mitady famonjena dia mivavaha. Zay ny teny ambaran'ny olona. Mivavaha dia tiray ambavaka ianao. Le teny hoe mivavaha dia mandeha tokoa le olona hitady fiangonana zay angonany. Na mety io na tsy mety io dia lasa miangona izy. Ary eo no mila fandinihana. Tokony afantarina hoe ina ny tokony ho atao. Tsara ny mivavaka, tsara tokoa ny mitady an'Andriamanitra. Nefa zao ny tenin'i Jesosy eo amin'ny Matio 7 ny 19 ka hatramin'ny 13. Matio 7 19 ka hatramin'ny 13. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony ndraiky izay ny an-danitra. Ajaniko eo aloha. Raha dinihiny zany da toy miteny hoe tsy rehetra mivavaka rehetra akory ka miantso ny anaran'i Jesosy na mivavaka amin'Andriamanitra no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jero tsara io, tsy izy rehetra manao amiko hoe tokotoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony ndraiky izay ny an-danitra. Ny sitrapon'Andriamanitra atao amin'ity Baiboly ity nomeny an'izao tontolo zao ny teniny, ary anatin'ity Baiboly ity atao hoe tenin'Andriamanitra ity no ahafantarantsika ilay tenin'Andriamanitra tsy iza fa Jesosy Kristy. Alohan'ny mahaloizako an'le teny Matio io dia zao ny tenin'Andriamanitra. Apokalipsy 20 9 ka hatramin'ny 13. Apokalipsy 20 9 ka hatramin'ny 13. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo anao hoe: ary nahita ny lanitra voasokatra aho, ka indro nisy soavaly fotsy
ary zay mitaingina azy tena atao hoe mahatoky sy marina ary amin'ny fahamarinana no itsarany sy iadiny mazavatsara zany fa Jesosy Kristy le mahatoky sy marina ary ny masony de le lafo tamin'ny lohany nisy diadema maro ary izy manana anarina voasoratra zay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany ary miakanjoakanjo voafafora izy ary anariny atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ny tenin'Andriamanitra ary ao am' Jesosy daholo avy am' Jesosy no nakanany zao soratra am' baiboly zao sy natao hoe tenin'Andriamanitra araky ny asa am' fanamasina amin'ny olona zay nanoratra azy. Raha iverenantsika ny Matteo 7 de ho zao mivolaza eo amin'ny 9:20 maro nanao amiko am'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany taminareo va izakay tsy efa namoaka demini taminareo va izakay tsy efa nanao sebe taminareo va izakay 9:20 de ambarako am marimarina hoe tsy mba fanjona akory ianareo atrehetra zay mila amiko ianareo mpanao meloko. Eto zany de manambara amin'ny olona zay mivavaka Jesosy ary tena mivavaka mafana fo ary nyetehitra amin'ny fahagagana sy famantara zany niseho ho Jesosy hoe maro anao amiko am'izany androany hoe tompoko zany hoe fa mivavaka izy tsy efa naminany taminareo va zahay zany hoe nitorina nambara ny hafatr'Andriamanitra taminaran'i Jesosy tsy efa namoaka demini taminareo va zahay tsy efa nanao sebe taminareo va zahay tena naraha-famantarana fahagagana reo olondrao kanefa ho Jesosy hoe ny 9:20 dia ambarako am marimarina hoe tsy mba fantona akory ianareo atrehetra zany mila amiko ianareo mpanao meloka. Raha dinina am'ty teny ty zany ny 9:20 de miteny Jesosy hoe tsy izy rehetra manao amiko tompokotopoko ny fanjakanandra fa zay eo tsara ty fa zay manao ny sitrapony ndraiky zay ny an-danitra mila fantarina zany ka fantarina karoana tadiavina amin'ny lalàna ny fitaria amin'ny fanamasina ny famarinana atao amin'ny baiboly famarinana mikasika amin'Andriamanitra sy Jesosy satria ny baiboly de milaza hoe ary zao no fiainana mandrakizay de mahafantatra anao Andriamanitra tokona sady marina ary Jesosy Kristy zay ndrainao. Hitatsika any amin'ny bokyny soatany Jaona zany 7:10 mivavaka nataony Jesosy zatra tokony fatara misy zany ny famarinana tsy hoe rehefa mivavaka de mety satria zay matsy donc rehefa misy zatra olana mahazo ny olona na niarary izy ka nanaovana vavaka ka sitra de niteny le olo hoe ivavaha fa tsy zay ny tena fandehany. Misy tenin'Andriamanitra milaza hoe tsara ovakitsika izy io tena hafa Jesosy ao Matteo 7:20 raha naniraka amin'ny mpianana izy Matteo 7:20 ny 9:20 Matteo 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa mandiana ianareo de atao mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina sady mampianatra azy hitandra zay rehetra nandidiko anareo ary indro zaho momba anareo manakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo izao. Naniraka amin'ny mpianany Jesosy ampianatra ny olona rehetra ko mandiana anareo dia atao mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina ary mampianara azy araky rehetra nandidiko anareo. Tsy maintsy ampianarina ny olona misy olona masofona mivavaka makany foana miainy toroteny mihira fa tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ny teny ny baiboly minoana Jesosy tompo de vonjena anao sy ny ankonanao de ny ve fa rehefa mino izy hoe vombotra ny fidaliany Jesosy maty andratsaka ny rany de ampy zay fa de mandehany foana ny fiainany. Zay na tonga an Jesosy miteny tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko
tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony ndraiky sy ny danitra misy ny teny Andriamanitra lazaky ny teny Jesosy raha teo koa Matteo 5 ary ny andininy 7:30 Matteo 5:7:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao iny fa katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia anampy ho anareo zany rehetra izany zany hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinany katsao ny fanjakany zany atao zay atonga ny tena ho tonga zanak'Andriamanitra satria rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia mandray ny fanamasina alaka ny voalaza amin'ny Galatiana 4:4 Galatiana 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria zanaka ianareo dia nirahan'Andriamanitra ho ampontsika ny fanahiny zanany manao hoe abaray eo raha miteny sotra masina hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany atao zany zay atonga ny teny ho tonga zanak'Andriamanitra katsao zay fanjakany zay atonga ny tenitsika ho fanjakan'Andriamanitra Jesosy dia nilaza mihitsy any amin'ny Lioka 7:10 satria maro no tsy mahalala Lioka 7:10 ny 20 raha ny teny sotra maro hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinana dia zao voalaza 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jesosy no ny nanontanian'ny fariseo zay andro iaviny ny fanjakan'Andriamanitra dia namaly azy hoe tsy misesiseo jerosaty tsy misesiseo nosika iaviny ny fanjakan'Andriamanitra ary ny olona tsy hanao hoe indro aty na indro ary fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo atao aloha zay atonga ny tenantsika ho tonga fanjakan'Andriamanitra atonga antsika ho zanak'Andriamanitra ka atonga ny fanan'Andriamanitra ho ampontsika tsy resaka atoko fivavahana io koa hoe katolika na protestanta na adventiste na Jesosy mamonjy na apokalypsy na ara-pilazantsara na batista na pentecôtiste tsy miankina amin'izany fa ny atonga antsika tena zanak'Andriamanitra afaka miota manandevo tsy ho laraky nofo mpanoty eo anatry Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra ka mandray ny fanamasina ny fanjak'Andriamanitra dia ao anatinareo azay mazava-dehibe ny ten'Andriamanitra hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dadamo zany atonga antsika ho tonga zanak'Andriamanitra ary ny fahamarinany zay ao amin'ny baiboly mila fantarina fa tsy ampy fotsiny hoe za efa mivavaka mifanafo na hoe koa hoe za efa mpandray mifanasan'ny tompo tsy ampy amin'izany na mazoto mivavaka anao mira midera mankalaza mandeha mitory mpandray mifanasan'ny tompo tsy miankin'izany fa le katsao aloha mifanjakany sy ny fahamarinana ary atonga ny tenantsika ho fanjakan'Andriamanitra ilaina zany mandinika ny ten'Andriamanitra mahafantatra anjarantsika ary zany mandinika hoe zavy anisan'le no teneny Jesosy hoe ka nareo nge nilaza hoe naminany taminaranao zay na mokademini taminareo zay na asebe taminaranao zay ka lazainy Jesosy hoe lazaiko aminareo mara dia mana koa fa tsy fantako nareo atrehetra zay mialaniko no mpanao hevitra satria nahoana tsy mahalala ny ten'Andriamanitra nge zay natonga ny ten'Andriamanitra amin'ny Hosea 4:4 zao ny ten'Andriamanitra Hosea 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy ringana ny oloko noho ny tsy fisiany fahalalana satria ianao efa nandany fahalalana dia mba ho lavitra kosa ianao ho tsoposoroko intsony ary rehefa nanadino lalàn'Andriamanitra ianao dia mba ho adiny kosa ny zanakao ringana ny oloko noho ny tsy fisiany fahalalana very zany
satria mivavaka nefa tsy mahalala zay tena fotipotra ny tena famarina zona famonjena azay na tonga an' jesosy ny teny hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de anampinao zany rehetra zany maro ny olona ny tena hoe zay mba mivavaka fa tsy mba mahazo alim-bavaka satria zay ny antony ary misy tenyandriamanitra ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 de zao mivavaky eo amin'ny andininy raiky amby roapolo Tesalonianina voalohany toko 5 andiny raiky amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe fantaro ny zavatra rehetra hazony mafy zay tsara fa dino fanao ratsy rehetra andinindro amby roapolo mazava tsara ny teny eto hoe fantaro ny zavatra rehetra hazony mafy zay tsara mialatsina manao ty fanazavana ety ty nisy olona anakiroa tonga tao an-tranoko nankiraha matoa lehibe nitondra ny zafikeliny nankiraha raha mitondra ny zanany ka rehefa mipetraky izy reo de hoe ny zanako raha matoa be voandeminy zanako le anakiray mitondra ny zanany voandeminy de nanambara le raha matoa be hoe aoko fantatro anefa pasteur ho za katolika zanaka Masimary dia nandray baiboly katolika de namaky ny tena amin'ny asa apôstôly toko 4 any andininy 12 zao mivolaza ary amin'ny asa apôstôly toko 4 andiny 12 amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona zay azotsika famonjena ity de teny nataon'ny apôstôly Petera satria nisy olona nalemy araka volaza amin'ny asa apôstôly toko 7 natsangany n'Andriamanitra natsangany Jesosy tamin'ny alalan'ny Petera sy Jaona ary lazainy izy ndreo lahy mihitsy araka mivolaza eo amin'ny andiny toko 7 andiny 4 ka 1 amina hoe tamin'ny jiosy zany minaran'i Jesosy hoe fianareo nandala i masina sy marina ary mpamon'olona no nangatanareo alefo anareo fa ny tompon'ny aina kosa no nivononareo fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelony zany izakainy ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy kitanareo sy serenareo io no ny finoana ny anarany eny ny finoana zay azo amin'ny alalany nazony zao fasitranana tsara eto masareo rehetra zao tsisy famonjena amin'ny hafa tsy misy anarina hafa azotsika famonjena fa tsy amin'ny lalan'i Jesosy tsy resaka tompo-pivavahana voanana zava zay de nitsangany raha matobe mialatsiny atompoko za katolika ka ahoana no hoe Jesosy re ihany zanak'Andriamanitra ihany fa anakaizy Masimary za zanaka Masimary ka lasa aho izy de lasa izy le raha matoa anakiray kosa ny teny azafady pasteur fa za koa katolika aho fa ny tenin'Andriamanitra nyvakinao ary tsy mba baiboly avo fa baiboly katolika iny ka de zao ampahirezo a de anao vavaka ny zanako da ampahirezony izy hoe tsisy tokoa famonjena amin'ny hafa ny anaran'i Jesosy de nataon'Andriamanitra mony ny anarana rehetra any aken'ny lela rehetra ary andoreny hoadika rehetra na ny andandra ty ambony tany ary amin'ny alalany no azahoana famonjena toriny izy fa ny rany Jesosy nalatsaka vomy Jesosy nandatsaka ny rany ary zao toy zao niaraka vomy tamin'i Jesosy araka mivolaza ny Galatianina toko 9 andiny 4 Galatianina toko 9 andiny 4 amin'ny anaran'i Jesosy mina hoe fa sanatriako hoy ny apôstôly Paoly raha mba misy ataoko rehare afa-tsy niazo fijaliany Jesosy Kristy tombontsika zay navomy zao toy zao tamin'ny azo fijaliana raha nianiko ary za kosa raha ny am'izao toy zao mazava ho azy fa raha niara vomy tamin'i Jesosy tao amin'ny fijaliana zao toy zao de nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy zao toy zao raha niara vomongo tsy resaka anarina tompo-pivavahana zany fa le famonjena sy fahamarinana mihitsy ary zay natonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 fa vakitsika tena fa tiako vakina averina mihitsy le fanambarana
de salonana voalohany toko fadimindrindraky am'roapolo amin'ny anaran'i jesosy manao hoe fantaro ny zavatra rehetra de azony mafy zay tsara fantaro ny zavatra rehetra atao ny baiboly dinio hoe ahoana ny azo famonjena satria ny baiboly ray manontolo de manambaran'i jesosy akabiazany olona de tsy mamaky ny genesis ka hatramin'ny Malaki satria ery amin'ny voalohany de misy sotra hoe testameta taloha jesosy tsy manara zany testameta taloha zany ary eo koa de misy teny hoe testameta vaovao tsy malala an'izany fanekena taloha sy ny fanekena vaovao ny voalaza ao amin'ny baiboly ny fanekena taloha de ny tsoroatina atao amin'ny boky sy tamin'ny vatokisaka ny lalàna fa ny fanekena vaovao kosa ataoko ao am-pony lalako sady soratako ao an-tsainy zay mahasamy hafa hoe fanekena taloha sy ny fanekena vaovao ny fanekena taloha niezaka le olona nitandrina ny lalàna zay voasotra teo amin'ny vatofisaka ny didifolo sy tamin'ny boky fa ny fanekena vaovao kosa ataoko am-pony lalako sady soratako ao an-tsainy ary ny fanan'Andriamanitra no tanteraka ny fankatoavana araka ny voalaza ny Ezekela 1:telopolo Ezekela 1:telopolo andiny 9 sy 7 amin'ny Jesosy andiny 9 sy 7 Ezekela 1:telopolo andiny 9 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona hoe ary omeko fo vaovao anareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo ary esoriko nofonareo fovaty ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araky lalako sy tandrana fitsipiko ka anaraka azy ny fanamasa mihitsy mahatonga olona mahay mankatao fa tsy vita niezaka olombelona mihitsy ary tsy resaka atoko fivavahana io fa atao amin'ny baiboly ary zay nahatonga ny satsy niteny amin'ny Lioka 4:20 Lioka 4:20 andiny 4:70 ka hatramin'ny 1:70 Lioka 4:20 andiny 4:70 ka hatramin'ny 1:70 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe no izy taminy zao ny teny zay nolazaiko taminareo fonombola teo aminareo aho fa tsy maintsy tanteraka zay nanoratanahy zay rehetra nanoratanahy tao amin'ny lalà Mosesy sy ny mpaminary ny salamo de nanokatra ny saindreo izy halala ny sotra masina tsy niteny izy de nanokatra ny saindreo izy halala ny testameta taloha fa nanokatra ny saindreo izy halala ny sotra masina andininy 5:70 de nanokatra ny saindreo izy halala ny sotra masina zany sy niteny hoe de nanokatra ny saindreo izy halala ny testameta taloha fa nanokatra ny saindreo izy halala ny sotra masina ary izy taminy zany voasoratra fa Kristy hiatra ka nangana ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo mazava de mazava tsara ny ten'Andriamanitra ary zay hoe tsy resaka toko fivavahana io fa raha miangona de tokony fatana hoe fanaraka amin'ny ten'Andriamanitra ve ny zatra toriana ato amin'ity fiangonana misy aty fanaraka amin'ny tenin'ambaran'i Jesosy ve ka zoko famonjena ny zatra toriana ambara ato amin'ity trano fivavahana ity nitoriany tsy olo itsy ve tena hitony fa sa tondra famonjena ho aho sa de mandrotsirotsy aho fotsiny mahafalifaly aho fotsiny mamelombelona mifanahako fa mila fantarina ny zavatra rehetra de azony mafy le tsara de mety niteny aloha hoe nahoana ary nytanteraka le fahagagana satria maro no amiko zany hoe zay efa naminany taminaranao namoaka demini taminaranao zay efa nao rasabe taminaranao zay de hoe niten'Andriamanitra amin'ny Ezekela 20 Ezekela 20 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 Ezekela 20 andininy 7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe de hoy zaho taminy samia manary ny fahavetaventany masonareo avy ianareo ary aza mandoto tena amin'ny sampony Egipta zaho ny ave Andriamanitrareo nefa niodina tamiko izy ka tsy nety ny heno ahy samy tsy nanary ny fahavetaventany masony na fony sampony Egipta ka de hoy zaho haidiko aminy favonirako ary fahateza ny ary ho tanterako aminy amin'ny tany Egipta ny fahatezerako kanefa niasa noho ny amin'ny anarako aho mba tsy antontony zany eo amin'ny eo masiny jentilitra zay nitoerany sady teo masiny no nanaovako zay nahafantarany ahy tany tondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta miasa Andriamanitra mba tsy antontony anarany ny masony ao ny jentisy miasa Jesosy mba tsy antontona ny anarany jentisy
misy tenany zany teo amin'ny 140 mivoaka isika nge ny 120 120 12 de hatramin'ny 420 vatsika minaran Jesosy de nomeko azy ny didiko ary nafatariko azy ny fitsipiko zay mahavelona ny olona manaraky zany ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko so aminy ho fantana ho zaho no iaveno manamasina azy kanjo miodina tamiko tany amin'ny tany efitra ihany taranak'Israely ka tsy nandeha araky ny didiko izy fa ny namavo ny fitsipiko zay mahavelona ny olona manaraky zany ary nandoto de nandoto ny sabatako izy de hoy zaho ahidiko aminy any anevitra ny fahatezerako alany indrindra anazy kanefa miasa noho ny amin'ny anarako aho mba tsy antotono zany eo anatrihan'ny jentilisa sy nakita sy nitondrako azy nivoaka ankehitriny Andriamanitra de miasa na de tsy orony aza tsy mitondra na de tsy hoe tsy orony aza araky le teny hoe tsy etra manano koa tompotompo nitra fanjakany lanitra to reo hoe zay efa naminany taminaranao namoaka de amin'ny taminanao nasa be taminaranao eny tanteraka le zatra nambarany miasa Andriamanitra noho ny anara-masina fa tsy milaza zany hoe mahazo famonjeny ra olona fo Jesosy hoe lazako amin'ny romano demandako tsy mba fantatra akory ny aro atrehetra zay mila amiko ny aropanao miloka ka zay zany no hoe mila mafantatra ten'Andriamanitra tsika mipiatsaka amin'ny famarinana ary fantarana daholo ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny baiboly amin'ny fitairany fanamasina ary mila tandremana koa nefa raha mampianatra ny olona misy mitory de mangataka amin'ny fanamasina Andriamanitra marina be zany ambarana zany zany toriny zany ampifantaro aho de mamakiny baiboly raha tsy malala baiboly moa de mangataka fitairany fanamasina fa vony Andriamanitra anampy asa anao mba hahafahazoantsika famonjena amen vavaka tsika sotranao zay Andriamanitra mifamindramponao sotra ny zavatra zay nambara teto mba tonga ny olona andinika ny tena mahafantatra sisaponao satria tsy rehetra mivavaka rehetra ko de mahazo famonjena tsy rehetra miantsonarany Jesosy rehetra ko de mahazo famonjena araky ny teny fa ka tsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany de nampinao zany rehetra zany satria Jesosy ny teny hoe tsy rehetra manao amiko hoe tompotompo niditra fanjakany lanitra fa zay manao ny sisapo ndraiky sy ny danitra maro nefa mandray le teny hoe minoany Jesosy tompo de vonjena anao sy ny amponanao marina zany de misy teny ko hoe zay rehetra miantsonarany tompo ny vonjena marina zany hoe mahazo fanampiny fa zany zao mitoy amin'ny teny hoe zay manao ny sitrapony ndraiky zay ny an-danitra fa tsy tokony hijanony eo ny teny araky ny tenao Andriamanitra ka de honao ny dera anao sotra voninahitra amin'ny fitarianao ny olona tsy raha teny zany hikatsaka zany famarina famonjena sy fiaina ao amin'i Jesosy de honao ny dera sotra ny voninahitra Andriamanitra minaran'i Jesosy tompo sotra Andriamanitra amen alleluia de manao veloma mahafinaritra indray tompoko fahasoavan'Andriamanitra amintsika rehetra dia manaraka tsika andinika ny teny hoe jery soema vaovao sy ny tany vaovao veloma mandram-piona aminaran'i Jesosy Kristy.